amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatantsika ny amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yahosoa TV zay mihitsy rehefa site anglais zay. Ny chinois zany dia Yahosoa TV chinois. Ireo moa zany ny langy azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy. Afaka mahita ny ino moa zany ny fandarana ianareo. Rehetransika aloha zany dia arikiva afaka metraka amin'ny teny hoe mpiara-tanana Iava ho voninahitry ny ranomasina iariva afaka atsika. Saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamaliana fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Io izao teny izao dadamala Iava aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadamala Iava aho amin'ny anaranao Yahosoa naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray ny ambassadeur-n'i Yahosoa Eliana no mandroso tokatantsika ny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany manarana telefona eo amin'ny écran mahafany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka, be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina nefa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana antsika fa atao avy SMS izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantena mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Iza moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manara-dia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona hoe mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Izay moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany. Izay ilay mpanara-dian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no efa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko tena Andriamanitra vendrana be mihitsy fa ny président république raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andrava an'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko andrava an'izany mihitsy raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona roa arivo taona na tsipitsipinyny eny amielo zay ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amielo any efa tsy tonga saina dia anareo ianareo fa anjarako mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay roa arivo taona zay fa be loatra zay
na tsy mpindrentany amielo zay de tsy tenako tara kosa tara roatra natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fahatongavany Eliazy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma iambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy maninona fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsy rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny Elia hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy ny resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo no mbola misy saina noho le Jesus nareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ara mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanareo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo hoe zatra tena mahavariana nge zany sazy zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany iananao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany iananao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novy tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran'izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo ny lahy daholo ny zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo aloha lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray iverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany amina fa devolo manao zany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenyle Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devolo zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devolo io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko ny Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehany feon-demony teny izy zao tsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratrany olona dia nymelohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa dia Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenyilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsan'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy ozy izy dia izy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devolo ny fanena taminareo alay tomponareo tena devolo akitsira fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay zay ihany de fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zany zay zay ihany de ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay aloha jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina Jaona 9 andininy fa Jaona 9 andininy fa 7 ary raha nandre zany izy de nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy ka rehefa nitraka Yahosoa de izy taminy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy nanamerika anao va ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Yahosoa za koa tsy manamerika anao zay le hoe le famindram-polo mandeha voalohany de izy hoe za koa tsy manamerika anao ary eo aoriana le famindram-po am'izay na le fanadiovana le teny manafaka anao de misy toyny le teny hoe mandehana ary am'izao sisa izao aza manota intsony zay zany notoy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony ao aorianan'izao zahatra ny eolanao tamiko zao aza manota intsony ianao zay ny voalazany teny marina zany zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany aorianan'izay aza manota intsony aneny Jesosy kosa dia manotafoana fa rehefa avy eo mifona indray de manontay ihany de mifona jerevantsika deo aloha zay melony natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io valy teny iny de volo miteny hoe mahazo manota fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony de dinio zay miaraka aminao zany manao ko izy le miaraka aminao eny izy zay natsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray ndray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5 Jaona 5:14 rehefa afaka izany de hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy de hoy izy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo teny faharonina voaka le tena zanak'Andriamanitra tena marina zay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo de aza manota intsony ianao zany hoe zay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany le zanaky ny avo indrindra le tena izy de ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo zao ny voalazany soatra masina aty hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy de tsy mahazo manao ratsy intsony zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io tsy manao ratsy intsony nao tsika aloha isan'ny teny manaraka indray tsika aloha roa zany zay ny ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy hoe tafaraka amin'io Andriamanitra io zany vakentsika indray ny Jaona voalohany do ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany andao hidirantsika indray amin'le Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fiafenan'izy menakavy ao amin'ny andininy 9 ato daholo Jesosy ny miafina ty ny fiafenan' Jesosy ty Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsiny Jesosy Jesoa ity ny afenany Jaona voalohany toko voalohany andininy 9 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity raha hoy isika tsy manana ota isika de mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika zay zany aloha zany ny teny voalohany zay hoe raha tsy manana ota ontsika de mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika fa raha miaiky ny fahotantsika isika de matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra zay de toy izao kany raha hoy isika tsy nanota isika de mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatsika de io faran'io ny tazomy zareo am'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika de ny voninahitro tsy homeko ny hafa
fankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Yahoshua. izay torina ambasadorina Yahoshua Zadia Haelia. Yahoshua no derana tsalotra mamiara mitsinjaka kaza miafafaro famidera Yahoshua dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yahoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yahoshua ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yahoshua izay nitoriana ambasadorina Yahoshua Zadia Haelia irery ihany. Ny faevatra ny volana martsa ho avy zao ary tena fety be manetiketrika ety amin'ny fohy be ny fanjakana Yahoshua Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Yahoshua. Kutungava daholo ara-Pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino Iazy ary ny teniny teo anatsika tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazona io teny io ka miteny hoe tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly John. Ary raha ohatra ny sanatrian'izany apôstôly John tokoa nampianatra an'izany efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny zao ary mitony kotoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tia nitenenina tamin'io. Raha i John no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Yahoshua, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany John zany nanohitra ny tenin'ny Yahoshua le hoe aza manota intsony fandrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i John indray no niteny hoe mahazo manota ka mofa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny Eliafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo John na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Yahoshua, ka zay manohitra ny Yahoshua na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Yahoshua. Satria ny tenin'ny Yahoshua dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Yahoshua mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny John nareo satria nanohitra ny tenin'ny Yahoshua. Satria ny tenin'ny Yahoshua dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i John no nampanota anareo miara-mitsipy amin'ny John any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay John zany na tia lalanao. Fa i John sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Yahoshua zany John zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny hery tahaka anareo rehetra. Dahora jerevantsika le fandeha le teny azy. Inona tonga ny John ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Yahoshua, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dika ilay aty amin'ny 9 sy ny 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Yahoshua ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io.
zay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy eo anatiny, satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga ty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha dia hoy ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo, pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehova zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika miko anao teo nke ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra ny tenin'ilay zanaky ny avy indrindra nke fa miko anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe zay teny izay, ka raha ny teny izy hoe aza manao teny intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy angamba nisy loatra efa tsika kely teny hitina kely any tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33 ohatsy rehefa tsika kely aloha. Matthieu 24:35 Matthieu 24:35 ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy le teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Zany hoe le teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay ka raha nisy nandevina an'iny dia vory izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka tsy maintsy manota nareo ka dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io, ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga amin'ny teny hoe tandrema ianao tsy misy jona ny teny taminao mihitsy hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana ianao te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io, ianao no tenao ratsy hany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao ambassadeur so tena tsy mafy zany. Any raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay ve tsy heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy ve ary miteny hoe aza manota intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarinan'ilay Andriamanitra kosa ny potipotehinareo. Iza mampanao an'izany kosa ny ianao? Daoary Jaona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Zay aloha zany le hoe raha misy mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa anao dia mpanota ianao ka raha ianao raha mbola tsy tonga ao amin'ny Yehosoa no miteny hoe za tongo tsy mpanota intsony dia mpandainga ary mpamita tena. Zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jésus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga ao tao amin'ilay izy nareo. Dia tsy maintsy miteny mpanota nareo, porofo mitohaka amin'ny tenda nareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena ilay zanaky ny avy nareo fa pisoloky io miaraka aminareo sady mpandainga ny pisoloky tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany kory io na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotra io. Toizantsika amin'izay ny 9:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Tena tany mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra, afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra. Hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy. Tsy mety manana saina ratsy mihitsy fa tsara foana ny saina, tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy fa ho an'ny Yehosoa daholo ny zavatra rehetra. Zay ny fiainany. Ny fiainany dia ho an'ny Yehosoa, velona ho an'ny Yehosoa, miara-mipetraka amin'ny Yehosoa, miaina ho an'ny Yehosoa, Yehosoa ny antony fivelomany. Zay ny olona tena tafaraka amin'ny Yehosoa zay madio tanteraka, hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetrika ilay teny. Ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy. Ka raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao. Any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany.
ao am' Jesosy tsy misy an'zany afaka mifahotana zany. Zay ny dikan'izany. Dia itoy amin'izay ary teny eo am' Jaona voalohany toko voalohany io notohizany Jaona io ry am' Jaona voalohany toko 7 fa tsy najanony teo fa notohizany ry am' toko 7 amin'izay. Zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo. Ao amin'ny andininy ao amin'ny toko 7 dia ao amin'ny andininy 4 amin'izay no jerevantsika. Andininy 4. Jaona voalohany toko 7 andininy 4. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna. Fa ny ota ny fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Eosua zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha. Fa fanamporofonina rehefa nandika ny teny Eosua ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka mifahotana. Andininy 5. Fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota. Io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andininy 5. Izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Niza zany tafaraka amin'ny Eosua dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorian'ny fananarany tarika hatramin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy 9 dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Eosua kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga ao amin'ny Eosua nareo dia mpanota nareo. Rehefa tonga ato amin'ny Eosua kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Iny Jesosy mandainga io. Adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loky ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery. Adalanao raha mbola hiaraka amin'izany ianao safidinao moa inoko. Raha tsy ngaminay miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany. Fa raha olombelona normal mahaino any hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino meko anareo ny fanaporofona. Io iny izy io toy antsika eo amin'ny andininy 9. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Nizany zany mitoetra ao amin'io Eosua io dia tsy manota intsony izy. Fa izay rehetra manota ozy izy ao mitenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io. Pisy loky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany ny dikan'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo dia aloha Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany toko 7 andininy 9. Daoarany. Andininy 7 atsamo vakitsika. Aloha andininy 9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Eosua manala ny fahotana. Izay manota amin'izay izy Eosua amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary amporesinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga saina miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay ilay fandarana androany fanavotany ity. Niendra mahita loza kamery ny adala mandroso kavoa. Lao raha vaketsika indray ny teniny. Andininy 7. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovalina ilay Jaona voalohany toko voalohany andininy 9 sy ny 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Eosua tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesosy. Dia io ianao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisy loky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy nitrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Eosua izy. Fa nitazomy ny teny Eosua hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota satria maninona ozy izy.
satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena ntsindriana fandroany, tsy mahay manota izy fa manina hoany satria nateraka Andriamanitra. Izany zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony fa zay nateraka iny devolo io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devolo ny rainy. Soratra Masina daholo miteny anio a. Tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra Masina jerevantsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny hazo fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena nyteneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa fanomeko tarihany voavonanomboka ny fandarana ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany. Mbola nampiny ao amin'ny Jona voalohany toko 5, mbola nampiny teny akaiky indray andininy 7:20. Jona voalohany 5:18 tindraingy ny teny manaraka. Jona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jona daholo ny teniny. Io zany tsy Jona akory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jona salary Saolina, salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy izy satria izy tena nyteny mihitsymihitsiny teny fa naporofona manaraka. Mbola i Jona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devolo kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io izay nateraka eo Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devolo ianao zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devolo ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devolo io Jesosy anao Jésus Jesus io ry Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra ny unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny. Ahoana io teny io? Nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota. Ahoana? Pozinareo ny olona. Zao ilay Jesosy nareo zao. Vao tsy tonga saina ihany. Vonoanareo dao ny olona teto ambonin'ity tany ity. Matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra. Nampidirinareo zava-dosany teto amin'ny tanin'ny malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy. Izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Carte Mars, faites bien au choix. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famitseny Yayaba sy Yao choix. izay toriana ambasadorina au choix Zadia Elia. Ny tena koavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy ao choix ilay ny teny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any ao choix ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy ao choix izay nitoriana ambasadorina au choix Zadia Elia Ireriany. Volana maro zao avy zao ary tena fety be manetiketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany au choix Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao. Yayaba sy Yao choix. Kutungava taola ra yarapety amin'ny faefatra ny volana Martsa ho avy zao. Azadino
mampalahelo be le sary misy velatsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita lozaka meny dala mandrosika voe toy atsika amin'izay ny teny ary tia nentiko amaranana anazy de afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes zay ny resako a de afaka miditra daholo amin'izay nareo araka ny bokyny misy ny Hebreo a 7:2 a ho an'ireo zay milaza fampanota na hoe mifona de mivavaka de mifona de manao ratsy de mivavaka de manao ratsy de mifona moa e manao ratsy de mifona de manao ratsy de mifona ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'le olona manao an'izany adalana minimanota zany nampianaran'i Jesosy anareo Jesosy de jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy nge teny izy de hoe tena devolona nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity nareo ny tsy afaka de ilay Andriamanitra marina endrika andrianareo ny teny demolo ny tazominareo izay koa miny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ty satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy ny tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy tsy eken'ireo devoly reo ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jesasy hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io tena sakafony zareo io satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany ataony tsy afaka ao mihitsy nareo satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko tsony zay ataonao rehetrarehetra any zany ny faratsinareo andiny fahinam-roapolo Hebreo 10:26 Hebreo 10:26 fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina minimanota ny atao hoe minimanota de mifona androany de mamerina rapitso mifona indray raha afaka pitso mamerina ny ambadika an'izay mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo de cercle vicieux miverina eo foana io ianao mihitsy zany voateny zany ianao zay mijery tsy mihaino anahy io ary le tena tsy te haino kanefa tsy maintsy mihaino anao fa mamono anao ty teny teny ty teny ty ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao rehefa rano ny teny marina ny Yehosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony de anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka anao rehefa makaty de avitra anao zay tsy mamono anao ty teny ty fa rehefa tsy lalà kosa ianao ary tsy vakino anao tya de zao teny eninao zao na ho tapenanao zany sofinao na isitrika anaty lavabato ary anao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny Autrisy mamono anao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy anao ninina ho ataonao teny marina nge ty ao anatin'ny baibolina nge ty daoarany raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina de tsy misy fanatitra ny liota intsony tsy misy fanatitra ho anao tsony de mandeha any zany ianao mahazo ny famindram-po io de ny aoriana zay tenin'ny famindram-po zay ohatra nataony Yehosoa hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Yehosoa anao de afaka zay le tena izy zay de ozy am'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra no liota intsony fa fiandrasana mahatahotra andiny fa 7:20 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa lasa ny vadika fahavalo ianao ny olona minimanota sy mpanota zany de fahavalo nio Andriamanitra marina io ary miomana ianao amin'ny fandorana anao ary miomana ny amin'ny fitsarana zay milezana anao zay le hoe ny aza mba maty ianao ho hitatsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao de efa mandeha ny famalina tsy misy zany miala mora zany tsony zao hoe tadidio zany andro ny fahamalina zao efa tapitra teo ny andro ny fanginana andro ny fahamalina zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany tsony zao nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asa rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe mialamaina zany nanao kasiparana ny teniny izy milaza fa afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manino tsisy an'izany fa amaolombelanao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra ny comprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny helo ny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely fa nandevoziny hatrany mandrak'izao mbola mijaly foana naverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ny atodoanao zany tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany ty any ny fantany aza manota intsony zay ny teneny de tazoma rehefa te ho any aminy izy koa nge ny tompony lanitra ny lanitra io ka tsy anao nitsotsotso makany
efa nyteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay raka amiko tsy mety masina tahaka zay nydika le hoe Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo zay aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka Matthieu dia afaka miditra amin'izanareo amin'ny mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia maliko anazy Matthieu 5:48 ko amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ianareo zay any an-danitra ianao zany dia efa nomeny Jesosy baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ny lanitra ianao aoka ianao ho tanteraka atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka dika ny tanteraka ao amin'ny teny anglisy dia hoe perfect ary io ny teny frantsay hoe parfait ianao zany mila parfait perfect tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany ozy hoe ianao zany parfait mihitsy madio zany ny eritreritranao voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any Jesosy rerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elias zany donc efa kitsika teny zay hoe madio ohatra ny amin'ny eritreritra any amin'ny bokin'ny Hébreu any angambany izy jevantsika Hébreu tsy le mainka fanirany Jesosy zay manady zay mosany manadio ny eritreritra vakitsika aminomboka amin'ny 9:12 zany dia hatrary amin'ny 9:5 zany ty 9:12 16:17 aloha vakitsika aminomboka amin'ny 9:11 Hébreu 9 dia aminomboka ny 9:12 fa Jesosy kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo fa Jesosy kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina zany hoe tsy mba isan'izao zavatra rehetra izao ka tsy mba nitondra ranosolahy izy na ranjanakory fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra fa raha ny ranosolahy sy ny ranombolary ny lavenom-batotra mivavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Jesosy zay nanatitra ny tena tsy manatsinoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona tsy tonga tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay izy zany io izy io zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Jesosy tsy misy maloto zany ntsony eo aminazy afaka daholo ny zava-detra zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany zay ilay tena niantona teo amin'ny azy fijaliana izay ilay tena nandatsaka ny rany izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra izay ilay niteny hoe aza manotaintsony ny anarany Jesosy no anarany zao toriany Elias tsy azo ovaina koa zay anarana zay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena ka rehefa Jesosy ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa tsony zay ary Jesosy rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa devolo manao an'izany mbola devolo koa manao an'izay io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io fa zay nanatona ny Jesosy rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony anjaranao sisa mandray fanapakevitra za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy tsony miala tao rehefa te-hitsipany amin'ny elo mipetraha ao efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsisy solution zany ary anao tsy havita milovam-palitao fotsiny ao ry Jesosy tsy misy Jesosy afaka milovam-palitao zany fa 2 arivo taona ianao namono olona zay aiza tsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany samy voa daholo nareo fa endrena andao anatona ny Jesosy hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva andao hiaraka aminy andao hiaraka amin'ny Jesosy ary andao hiaraka amin'ny Elias hitanareo maso mpanavitra zany Elias zany mpamonjy zany ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandravy Elias
zay koa ny asany atao hoe Elia mandrava ny Andriamanitra tsy izy mirary izy soantsika rehetra ho faly nandeha zany teny zany mialamy Jesosy sy Jesoa mialamy Jesus Jizasy mahitsy be ny tenin'ny Elia rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraho safidy io sisa ary rehefa te hitsipy eny amin'ny ely nareo dia mipetraho efa niteny taminareo ampiaradia amin'ny devoly io iraky Satana io hanipy olona ny amin'ny elo azay ny mission io tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany fa laingy zany tsy nandatsaka ny rany zany iny laingy zany tsisy nataon'iny zany teo fa mpamon'olo iny ary tena pisoloky direct fotsiny zao izy ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalànao ianao fa mpamindra fonga io nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanity lanta zany mpanota zany fa vitan'i Jesosy Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavany hoe be famindram-ponga io hoe ary rano ny teny dada eva za mamindra fo am'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona izy no mpamindra fo fa manaova adalàna iny dia mitsipaka ny teny dada iavatra amin'ny fara mihitsy nge ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao mialamy Jesosy mialamy Jesoa hitanao tsara izy zay mazava be ny fanazavana teto afaka nandefa mesazy zao tontolo zao samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manarah ny Elia am'izay manatona ny Elia am'izay tonga ny andro ietsoana farany ana rehetrarehetra tena tsy diky mihitsy ny hoe ietsoana farany ana rehetrarehetra dia ny mbola mihitsy ny fotoana miazaka zala reo tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa ilay zokinay malalanay ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo tonga ny famerenana ny zany rehetrarehetra zany ankehitriny Elia nanao anazy zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra maiza manapa-kevitra teny zao fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina Yahva zay dia Yehosoa sy ny tsy manompo azy tsy maintsy ho aseho zay tsy maintsy iseho zay voninahitra ho an-dadamala Yahva sotra betsaka azy tsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriny Elia dia tonga saina daholo ny rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo ilay tianareo Yehosoa no anarany ariva afakytsika sotra betsaka dadamala Yahva taio zany teny zany fa tena tena hitondra sosy fahasoavana amin'izay rehetra miaina ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao valio antso ny tsirairay avy valio teny ny tsirairay avy dadamala Yahva mamalia vavaka ianao voninahitra anao mandrakizay arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao sokafy hatrany ny varavarana mahidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Yahva vonjeo izay rehetra fatady ho faty mo tonga soa aminao Yehosoa voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra halleloia amen dia miraha sotrehitra samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizany fiarahantsika manaraka indray veloma tompoko